live spécial izay iresantsika ny amin'ny raharaha nafatesan'ny notre regretté député Jean-Jacques Rabénirina. Maninona moa manao anti-live ity satria miverina zao ny procès izay nitaraina ny fianakaviana sy ny concerné mahakasika ny circonstances de décès nahafaty azy. Misy fitoriana napetraka dia inoan'zareo manokana iny fa izahay eto dia hatramin'ny voalohany ty raharaha ty dia somary perplexe ihany ary variana ihany ny fomba nahafatesan'ny tompoko lahy. Ekena fa misy ny atao hoe lozam-pifamoivoizana, ekena fa misy ny accident tsy izy rery no misy accident efa hatramina tany misy ny accident. Kanefa rehefa jerena ny circonstance le accident sy le zavatra niseho talohany sy ny zavatra niseho nandritrany ary ny zavatra niseho aorinany de be dia be ny fanontaniana ao anatin'ny saina. De mety itenareo manina mamofo tamandry efa aleo ny maty andevina ny maty ao aminy tsy atompoko. Eto Maha-Pasteura dia indramiko ny teny Soratra Masina nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina rehefa novonoiny Kaina i Abela rahalahiny tsindriko tsara dia zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Kaina hoe inona no nataonao ry Kaina, ny feony rany rahalahinao nitaraina amiko amin'ny tany. Indrindrandrindra tapany faharoa io hoe ny feony rany rahalahinao nitaraina amiko amin'ny tany. Ny raha latsaka tany tsy latsa-datsapoana fa mitaraina amin'ilay tompony izay nahary azy. Nieritreritra i Kaina fa ho vitavita fotsiny ty raharaha ty tamin'ny andron'ny izy mirahalahy. Ni vu ni connu, tsy nisy natsikaritra na inona fa crime parfait. Dia kanjo lay maso be mahita ao ambony ny teny taminy de nampatsiary azy. De ahoana moa mbola navaliny Kaina, zanga mpiambina ny rahalahiko nefa izy natao iambina ny rahalahy. De manao valy teny avina hoe ina moa ny dirako am'zany. Io no indramiko mahatonga anay miteny hoe miditra am'ty zay satria nitsingerina indray zany vanim-potoana izany ka ny fanontaniana ato anatin'ny saina hatram'izay dia mbola tsy nahazo valiteny ary hatram'izao mbola tsy nahazo valiteny ary hitadiavanay valiteny eto. So mba misy afaka manome valiteny. Introduction anankiray koa zay tiako hitondrana an'ity resaka ty de zao. Izahay eto amin'ity page RGL ty de manana sacerdoce. Ny sacerdoce-nay dia ny hoe la voix des sans voix, feon'ireo tsy mba misy mpitondra feo. Ao Madagasikara ny mpitondra ny feon'ny olona izay mijaly sy ory dia raha tsy manana olona mpanarama ianao, raha tsy manana influenceur professionnel mandray saosy, raha tsy manana mpanao gazety totofana vola, raha tsy manana réseau dia maty momokany mombanao, tsisy miresaka mombanao zany. Izahay eto dia nandray sacerdoce akoatra ny fitezam-panahy. Mety isy teny ina nidiranao am'zany pasteur, asako zany. Akoatra ny fitezam-panahy, akoatra ny raharam-pirenena, dia troisième mission ny page RGL c'est d'être la voix des sans voix. Tsy vao zao tsika nanao an'izao anao zava tadidinareo i mamantsy tesika eto nanaovantsika ohatr'izao koa tsy fantatro izy tsy mitsinako izy fa de niresaka zahay sy ny sisa maro samihafa. Ka izay no introduction hoe pourquoi za miditra amin'ty raharaha ty. Eto am'izay aritsika zany hoe maninona aho no manontany anty hoe manahoana lay raharahany
tompoko lahy honorable Jean-Jacques Rabendrina. Lasa ny saiko satria tamin'ny fotoana nahalasana ny tompoko lahy dia nisy fanontaniana be deaibe tao aty-sain'ny fianakaviana, ary indrindrandrindra ialako tsiny eto raha manolona aho ny zanany tompoko lahy mihitsy ny nametram-panontaniana hoe gaga izy zany ny fomba fitretena ny dadany zay maty. Un grand homme tel qu'il était et tel qu'il est, 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député, fa tsy misy firarahina ny fahafatesan'ilay rangahy. Ny fianakaviana no manao zay ho afany, fa homme d'état dia jerena fotsiny, mbola omeko eto ny détail amin'izany zavatra. Vakivava le zanak'le nodimandro hoe izao ve no atao amin'ny papa? Petrahanareo amin'ny toerana. Ary tsy izy ihany fa eto mannono ny mialatsy indrindra raha ilaza olona hoe gaga izy ny amin'ny tsisy empathie envers n'ireo frères d'armes ny député Jean-Jacques Rabendrina, ka nahatonga ny tizanany koa ny teny hoe nanondro an'le olona izy. Est-ce le copain de papa ozy izy? Zao ve ozy izy natao hoe copain de papa mantsy son frère d'armes? Andriamatoa sy teny zay mba nanateny izy mba hiatoratoraka aminao satria anao ny tonton de kivy hatramin'le zaza hoe inona ny ratsy nataonay, fa inona ny ratsy nataon'ny papa? No tsisy considération mihitsy tamin'ny fotoana nisiny loza sy ny tao anambohitra ny razana ary mandra-pandevenana azy. Ça reste à travers ny tendan'le zaza zany zavatra. Tsy ny teny tamiko io zaza io, fa tsy zakako ny mieritreritra an'izany en tant que pasteur hoe fa maninona loatra na. Ka izao ny fanontaniana mahalasa ny saiko zany dia zao hoe fa maninona ianao Andriamatoa filohan'ny Assemblée nationale amin'izao fotoana izao tsy taitra ary tsy rototra na dia nanao filazana ary ianao tamin'ny fahitalavitra tamin'ny fahalasana ny tompoko lahy, fa raha lazainao fa raha lahinao iny ary tena nasehonao taminay ary tena hitanay mihitsy tamin'ny havatoro fa c'était l'homme fort ny atao hoe ekipanao izy, ary sahako no milaza fa raha tsy nisy any Jean-Jacques Rabendrina zany ekipanao zany a maivana be raha reo mianodidinanao am'izao fotoana zao. Fa raha toy izao ianao tena afaka miteny aho hoe anisany nahatoy izao anao io rangahy io. Misy zavatra mahavariana ihany ary azoko lazaina hoe mampalahelo ny fihetsika nasehonareo tao amin'ny Assemblée nationale eto mitodika amin'ny androm-panjakana mihitsy, ary nasehonao koa ny amin'ny ity gestion an'ity toedrara manjo ty lazainao fa raha lahinao ty. Olombe ho ahy Jean-Jacques Rabendrina, fa noho ny etraketraky ny sasany tena ataoko misy etraketraky ny sasany zay mbola tsy fantatra izy io, fa io tsy maintsy hipoitra eny foana. Etraketraky ny sasany dia iny izy iny ohatrany hoe sanatrian'izany tony tsy misy. Za zany raha tao amin'ny toeranao ka hoe raha lahako ny fampinamata sy ny masakamika frère d'armes miaraka nahita ny mafy tamiko ka hoe nisy nanjony raha lahako, inona reny tsy nataoko hoe
je remuerai ciel et terre pour mon frère. Kanefany a tsy arakarak'izay ny zavatra nasionao. Fa maninona ny tenan'izany? Mbola horidirantsika detay eto. Fa tsara ho fatatsika vahoaka malagasy fa iza zany député Jean-Jacques Rabendrina zany tsy hiditra ny CV-ny aho, tsy any ny tiako atongavana, fa le profil sociologique an'ilay rangahy no tiako ho fantatrareo. Le potentiel zany rangahy zany. 4 fois ministre raha tsy diso aho, 3 fois député. Mba ataovy ny conclusion hoe zany olo zany no sûr et certain fa avenir en Madagascar en politique. Et en plus, il était encore jeune. Homme potentiel de l'État zany. Farafakely ny olo loatra zany premier ministrable aorina ary azadino ny situation tamin'ny fotoana iny fa atao anatin'le sakoroka tamin'ny Rajoelina no misy an'io zavatra io ary mbola hidirantsika zay zavatra zay. Potentiel chef d'institution, mety premier ministre, mety président de l'Assemblée nationale ihany koa. Ary za masamy teny fa raha nisy fifidianana tao amin'ny Assemblée nationale amin'ny resaka izy ny tokony ho lany filohan'ny mpanina, tena sahako miteny fa lany Jean-Jacques Rabendrina. Parce que c'est un homme rassembleur, un homme calme, un homme posé et un homme sage. Mety manana tempérament niany izy. Samy avy any atsimo tsika, samy avy any atsimo zahay. Izy avy any Faritry Toliara, zay avy any Fort Dauphin, mba fanafana raha moa ny olo avy any. Fa na izany aza dia ray aman-dreny ary rehefa tamin'ny fotoana nitondrana ny razana tonga tany razana nanomboka teo fianaratsoa ny fomba nitsenana azy, lazaiko anareo mamioditra teo amin'ny fireneny zany rangaza. Raha tsy miteny hoe tsisy défaut izy tsy hanao éloge funèbre eto tsika kory hoe rehefa misy fahoriana mantsy de ohatrany hoe adino aby, fa en général la ntsika resahana. Mba ho azonareo an-tsaina hoe iza le rangaha. Ity ary ny zavatra mampalahelo amin'ity raharaha ty tapany faharoa zao de tapany fahatelo ny zone d'ombre tsy anananay valiteny ka mampiakiaky anay. Raisiko aloha ny zavatra mampalahelo to amin'ity raharaha ty. Iverena kely ny tantara ho azay tsy mahalala. Indray hariva izy nahazo antso ataroby. Tongava ianao, monsieur le député, ivory réunion secrète entre politiciens maromaro. De izy efa nalaina tsy te handeha. Tany hotakotaky ty manahirana andeha am'izao andro sarotra, manahirana zao alô tsy handeha sady efa alina be. Alô mba manaraka tena tongava ianao fa tena ilainy ianao fa misy fivoriana de grande importance de tena nisisiany izy zany. De nandeha ihany izy à contre-cœur. Zay moa izy hoe c'est un homme disponible pour son pays. De rehefa nandeha izy de nanatitra azy ny chauffeur sy ny garde du corps. De rehefa nandeha ny fivoriana de alina be. De rehefa vita ny fivoriana dia mbola miaraka nandeha ny sakafo izy sy ny ralahany, ataoko hoe ralahany amin'ny politika, monsieur président de l'Assemblée nationale tany aminazy. De hoe nalefa nody aloha zany ny hoe andanaro nareo fa atsoko nareo izy rehefa vita ny fivoriana sy ny sakafo dia verena hoe ampanatsoana zany ny chauffeur sy ny garde du corps. Taraiky be vao vita ny sakafo dia andeha aterina am'izay izy de hoe alô terina na tôbila na solombavam-bahoaka anankiray tao. De hoe aleo izy aterina moto sous prétexte hoe na koa mety zay ve hoe mitakotaky ny tany raha tondra tôbila officiel de sao de misy mitoraka eny am-pandehanana aminareo ary raha misy mitoraka nareo amin'io ny lalana iny sao manahirana fa aleo mandeha moto de am'izay zany mahatrazana. En sachant que tompoko là
tena tsy tia mihitsy ny mandeha moto, tsara ho fantatry tsika zany. Halany mihitsy ary c'est pas son genre. Fa nanaiky any moa izy satria zay ny fandaminana dia lasa tsy nakazy zany ny chauffeurany sy ny garde du corps. Eo am'izay manomboka le zavatra. Vulnérable zany monsieur le député manomboka eo sans son chauffeur et sans ses gardes du corps. Ny andro alina farafakely vers minuit à partir de 23 heures mety efa nioatra azy andro notakotaka tam'ireny ny radio et compagnie ny fampitadavana de misy barrage partout to Antananarivo tadidinareo iny ambiance iny iza ny sa andeha am'izany andeha moto enao en plus olo mpanjakana de nandeha ry anao moto anankiroa nandeha amin'ny lalana efa hitatsika tamin'ny vaovao iny ajanko aloha ataoko pause mialatsiny fa manjary miasa metsoro mianoatra mbola virenako rehefa aveo am'le gendarme fa alefako mialoha ity le zavatra mampalahelo ity lasa ohatrany hoe misaotisaoty fa tsy maninona fa misy zavatra tiako atongavana mantsy fa doboko le jour nahavoan'ny tompoko lahy hoe soi-disant voadonany camion tsy ndriko tsara soi-disant fa eo matsy tsy tena maresy lahatra le izy dia ny fianakaviany ny SV sa izy zay raha tsy diso aho no nampahafantatra ny fianakaviana any apita hoe henonareo vaovao fa accident ane monsieur le député oh tsy mahalala an'izany zahay dia ireo aveo no nanao zay nazahona ny médecin ny assemblée nationale zero nareo tsara garde du de zafady de les gardes du le nanatitra ny député zany nody avy any amin'ny trano mazava azy avy any amin'ny trano monsieur Siteny de garde du corps ny monsieur Siteny satria hoe tsy ao zany le garde du corps raha zany situation zany au courant avy atrany ngiapanina mbola veriko tsara hoe raha lahako tsy mifanapahatsinay aho fa tena hoe plus que un frère de sang de combat maninona tsy ny contactena avy atrany le fianakaviana ary efa à 6 heures du matin vo au courant hoe voa mafy ngiaraina dia rehefa niantso ny fianakaviana nanontany même pas une minute au téléphone ny mba naccordena zareo même pas une minute amina situation grave ohatr'izany déjà zany le considération tena mampieritreritra le considération fotsiny fa zay mahatonga hoe mampalahelo le izy zaho tsy miteny inona fa mampalahelo de mahatonga ana malainao zany de hoe zay ve sisa no mba retour menan'ilay namana le rahalahy nefa tena niaraka mifanosona nareo tamin'ny miavatoro iny aveo rehefa nahazo ny anina ny fianakaviana de niangavo hoe efa afatry tompoko lahy misy raha misy zavatra mahazo anazy de tsy apetraka any amin'ny mialatsiny amin'ny hôpitaly fa afatra ny azy hoe tsy hoentina ny Gérard saina misy zavatra mahazo fa hoentiny amin'ny clinique privée dia rehefa nalefa tany amin'ny de tsy azo hoentina ony raha ny etahany tsy azo bataina tsy azo transportena ony tsy fantatry hoe pour quelle raison or rehefa nijerena ny toe-batany araky ny ana de teto amin'ny lohany teto ohatra nisy nitrobaka kely de ny feany tapaka connexion ya hoe nisy hoe tena hoe tsy azo bataina mihitsy zany fa tena hoe ho faty eto fa de hoe tsy azo entina ony any amin'ny clinique de tao amin'ny clinique tao amin'ny HGR tao mialatsiny fa tapatapaka le connexion
mialatsiny fa tapatapaka le connexion de taraiky tao amin'ny agera tao apartirany misy misignal on le live mba mangataka anareo anao cœur fa misy misignal araka ny filazan'ny olo eto mba asivy cœur fa misy misignal satria matoa misy misignal zany ty zavatra ty dia manahirana